fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Ity tantara ity dia novokariny Radio Don Bosco rehefa nifampiresaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatotosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RDB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara vokariny Radio Don Bosco intsony. Atolotry ny Radio Don Bosco ho anao anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Liondemony. Nosoratany Jedy Jaona Fanembiny Ntsoa. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Anjariliva, Ony Ajanirina ary ny Ravo. Nandray feosinana totosa, Tovrazana Mamonjy. Zanako papa marina saika tsy fantatra fa tea lasa vazaha endrika marina ny zanako zany ve amin'izay koa tsy mba nampilaza io tsy naininy miserana fiaramanidina fa dia manao surprise fotsiny ianao anaka. Ay, manahoana aloha papa ianao manondreraka ko vao miditra ve dia fa zany sady fa tsisy fiaraban'akory aoary oay saika adiniko anaka fa faly loatra koa ny hay salama tsara ny tika efa tsy vahintsiny fa avetrany dia niditra fa zaza ve saika averanke vao niditra teto niova be ny tranontsika zany ve na mpiasa sasany azy efa lasa vaovao mbola tsy hitako mihitsy ianao tiako nefa nge dia vao telo taona izay ny nandozako any Madagasikara ry papa ny trano manakaiky atsika tsy nisalasalako fa hito ny tranontsika se fanamby ka akoatran'izay ary inona zao no hitanao fa niova arika inona navaozina daholy niendriky ny trano sy ny tokotany izay zao ny hitako jereo fa na ny fanaka ato anatiny aza amin'ilay kalitao raitra sady avo lenta daholy hitako fa ga tena miodina be ny orinasa fivarotakazo ao ry papa efa tsy zatso nangiananga no mitantana ny fivarotakazo zany efa ingaramana tena le mpiasa mahafatrapo tao amin'ny fivarotakazo iny ihany ka zany hoe tsy atsika tsony zany ny fivarotakazo maintso anala fa efa lasa ningaramana ny tena mbola za ihany ny patron any ka tsy azoko volako no ampiasainy eo amporoborobona ny fivarotakazo maintso anala io izy fotsiny miandraikitra ny mpiasa izay ilaina rehetra na ny komandin'olona dia mbola volako ihany keo aza no miasa amin'izany fa izy fotsiny ndray no premier responsable manamaivana ny asako lafo be anaka ny karama fa hitako hoe tena mandeha be zay tsy izy ny tsena za koa moa sairana amin'ilay restaurant vonsokafana dia izay no nanakinako aniny tamin'ny olona azo antoko anaka restaurant vonsokafana ay mbola nisy an'izany koa ianao ty koa fanampy vola be ihany koa ny lany tamin'ny fitaovana sy ny taratasiny rehetra fa tsy mampanina satria inoko hoe tena iroborobo be ihany koa restaurant io olona efa matianina amin'ny fandrahoana manana spécialité manana expérience amin'ny service na hôtellerie no safidiana hiasa ao anaka ve papa ty tena miketrika be tsy napoiziko mihitsy azafady madama kely miala tsiny nanapaka ny resakareo inona hita fa manapa-dresakako sady amin'izay tsy mahalala fomba fa avy dia miditra tsy zany fa hitako ny sokatra ny varavarana tato anefitra fandraisam-bahiny ka avy hatrany dia niditrako adimile nakanentanao ty valizy keriny anankiray ity nefa
le fiara nanatitra anareo teo fa lasa oe le voandalana netiko amin'ny papa mihitsy ny saika dino oe saika very tany reto marina ianao ty a tsy malina mihitsy koa ny mpiasandry papa ka mbola misy tia ny lalazaina nga sa miandro fisaorana tsisy ka ilozako ary loanareo e sady fisaoran'inona moa zany no andrasany eo e toko ty zany efa asany mandreraka mihitsy e zao tapaka la resantsika teo ndako oe saika diniko mba sasao kely mianja le fiara bleu marinao ataovy madio tsara voaray raha mise fa tena tsy foinao mihitsy ny Peugeot bleu marine indry papa ianao ty koa mbola tsy nahavita trano akorytsika tamin'ny fahavelomany mamao nefa nanana an'iny nefa dia hatramin'izao dia mbola velona any foana zany toko moa e efa BMW vao nafarana avy any velany re zao ny fiara vavao asaiko sasany eo zany fa tsy intsony zany namidiko mora be tany de napiako ny vidiana an'izay efa heritaona sy tapany taorina ny alanao teto moko efa anankiroa zao anaka ny fiarantsika eo de capotable ndray akoatran'le bol d'or sy le scooter etinao rehefa mandeha mihitsy eny ianao e papa maninony inona daholo zany tanysainao zany marina tsy ohatrany manofy hitantaranao azy kanefa nge de telo taona ny tsy nateo anahy or fanamby ka zaza nge tsy ny sasatra ny tady hevitra azona voly niosina niaraka tany mpiasa rehetra mihitsy mba azoko an'izany rehetrarehetra zany zara teo moa toka tena tsy te be fandaniana loatra anaka mbola hitanao miandaraneo ihany ny fiainatokantranotsika fa ono mba nanao ahoana ny fianaranao tany ivelany tany sarotsarotra ihany aloha e zany indrindra moa hoe any amin'ny tany tsy mahazatra zany kosa aloha fa rehefa misy ny namana mitovy kolontsaina amiko avy aty Madagasikara dia mandeha ho azy ilay izy zanak'olona ambony sy manana amin'ny maha-izy azy daholo ny namako any kosa efa fantatra izao tontolo izao no mampisolo vava enjana tao aoriany navitako an'iny fiofanana iny de misaotra mihitsy anaka fa angama renina tsy mahenony feoana moto efa midridridry raha tsy klaksona eny ay azafady madama kely fa variana be koa tesitra be izy de nesoriny hatramin'le kasika marina tena vinitra be ny endriny ko tsy voaina ny vavahady fa ilozana menahena fotsiny ray entoko ay ny etanao potraka ny eto anao madama kely loza vaky hatramin'le arina ny toerany de jerenao fotsiny fa tsy mba mahalala hoe alaina sa zany no andrasanao androkan'ireo ka mialatsiny reto ara ny etanao avy de mba ento any anefitra fandraisam-bahiny maty afehako tena nenjera be amarina fa iza no nanondraka rano ety akaiky ny vavahady ety iza mampivody fo maraina tsy ay ny zanako tsy naninona ianao de jereny lafotsiny ko izy am'izay fa tsy mba manampy akory laha eo raha madama kely mitsangana mela fa aza mikasikasika ka tsy mila fanampiana avy amin'ny olona ohatrinao mihitsy tady diosy ale teo anatin'ny sainao tsara zao teniko zao fa za tsy mila fanampiana amin'ny olona ambaniko izany indrindra fa mpiasa tranonay azafa tompoko mialatsiny tsy elahy moa no nanasan'io varavaram-pavahady io teo na manasa fiara zay lahy tsy miala lavitra eto lahy nefa de eo daholo ny lalan'ny olona rehetra anarany lany mba manana baka nefa mba ka tsy manana na DCPE aza atsoseho any anaty garazy ihany io moto io jereo raha tsy niosopotaka salamiko soa no ny tandrevaka nataonao kaina menatra marina ary inona ny mahavarinanareo rehetra no midanaka ohatran'izao sa zao vao nahita olona ny enjera tanavo menakavy de inona koa zao mampitokika anao io sa te azo tefa tsofina marary mandakinina
Azafady, efa elany nahitanao niandry tato anefitrano fandraisam-bahiny tato. Rehefa nydinihako anefa dia toa olona efa zatra-pakaty angamba fa tsy mbola hitako fotsiny. Sa piasa vaovao nakarivotra dia izao vao tonga? Ha! Fa piasa trano angano mifanaraka amin'izao bika aman'endriko izao. Miala tsiny fa zaho koa tsy mpaminany. Iza no tadiavinao dia inona ny andrasanao? Fa iza moa izany ndry be fanontaniana be ohatran'izany? Zaho zao no manontany anao hoe iza ianao. Tsy fantatry indry hoe iza? Rehefa tsy hamaly ianao dia mba hanivelan'ny vavahady miandry azafady indrindra. Nefa moa inona ny ataonao hanivelan'ny vavahady rehefa tsy mitady olona ato fa avy dia mandehana mondy e. Alalana viaiza moa izany na sa indry mandroaka anahy? Satria tranoko ity dia zoko no mandroaka olona tsy fata-pihaviana miditra ato. Iza no mahalala na iraka ny raha an-jiolahy ianao hitsikilo ny fanananay? Aza maika fa tsy ho ela dia ho fantatry indry hoe iza. Ary amin'izay fotoan'izay dia ho anenenanao avokoa izay teny nilazainao teo. Ahoy, sasa dia tsy mba andronao mihitsy ve ny fotoanantsika arivany amin'ny restaurant fa dia nalenao mihitsy nakaty an-trano e. Ka za efa maika nahita anaoko. Fa tsy azoko malala hoe iza ho ahy io vao tavy-tsy mifandraka mahay vavabe faran'lahy io. Ohatray, adingo tokoa ny namba fantatra taminao fa tsy hoe nivadiko ihany nefa maty fa efa mananjanaka koa zay. Niofana momba ny fanaovana mpisolo vava tany ivelany ilay izy tany Fransa dia efa tonga fako maly fanambo ny fiantso azy sasa. Hay zanakao. Sady mpisolo vava koa. Hitako be fanontaniana sady sasa. Fa izy io papa? Fanamby mbola prezanteko aminao izy amin'ny manaraka fa ndekely aloha zay nde vetivety zay ilay fiara fitondrako no entinay so tadiavinao eo zay fa lasa zay Bye. Tena tsy azoko tsony mihitsy ry papa. Maninony? Izay hitako rehetra niova daholy. Fa niova daholy ahoana re anako? Isa moa zany ny vehivavy makaty an-trano matetika iny. Zay indray ianao Adinonao hatraminy hoe zarery ny zanako sy mamao fa vehivavy tsara tarehy sady zanak'olona manana ny maizy azy tao aoriana nahavitako fiofanana ho mpisolo vava maty-anina tany an-dafy izay tonga vao tsy ela akory. Kanefa dia tsy hitanao akory izany rehetrarehetra izany. Fanamby ataoko angamba fa tsy diso tsony raha milaza aminao fa ino no atao hoe sasa aminy. Ino no olona miaraka amiko izay vady andefy mandroko atratsy anaka? Efa napoiziko mihitsy. Hitako hoe mahasamy fanandrina amiko. Efa tsara piaro. Fanamby tsy andronao mihitsy ny ahalala azy ka zay ny lasaiko anao zay aza gaga tsony ianao manomboka eto raha mahita azy mampiasa ny fitaovana atao trano indrindra moa mahita mampiasa rehetra manantanteraka amin'ny baikony azonao izany dia mino ve ianao ry papa fa dia tena tianao tokoa iny tovovavy iny Fanamby mba firy taona moa ianao ny tovovavy kely ohatry ny reny no anaiko vadinao. Ino ve tsy zokoko kely fotsiny? Fanamby zao anaka ny fitiavana tsy mifidy taona izy aza manaiky ny soratra amiko ndraiko. Dia tadiavinao hoe za zany ny antso anino maman. So mba tsy enao ary io. Fanamby zao kosa nrenao ange efa maty. Izany azy tsy afaka niverina tsony izy mbola ianao koa ny zanako ka tsy mahatoka teny rera raha ohatra hoe anara-bady ianao mbola mila vady aman-janaka vaovao anoizako ny fiainako sa tadiavinao an'iza daholo reo arena matimatesako reo ka ho an'iza daholo ny fantatro toa efa tsara hodiny ny vehivavy iny ny lohanao. Anananao avokoa ny zavatra rehetra tao anatin'ny taona vitsy ka nahoana tokoa moa ny sipakely ny tsy ho tara amin'ny lehilahy mbola mijihana ohatranao. Fanamby Mana nefa fa hamotika anao ny tanjon'iny vehivavy iny. Ka raha izany misy dia ampiaro ny mampisolo vava enjana anao ataovy ny fomba rehetra ampitoboka azy any am-ponja sady angamotsy hoe efa mahalala anao hatramin'ny mpitsara any ambony any fa amin'izao tandre misao diso ny hevitra ka ianao indray no lasa olomeloko amin'ny fanendrikendrehana olona tsy manatsiny anaka tandre mitsara. Kanefa amin'ny fotoana iratany masonao dia ianao sy ny volondohanao sisa ny tavela. Sana tsy omenao ray amin'ireo fananam-beanao ireo aza olona manana maizy azy ka tsy mitamby arena na lovo izany mihitsy fa mba jereo ihany no mety anjohanao ry papa. Haiko izany fa tsy atoronao an'izany rehetra Fanamby ny miaro ny fananako aza haiko amin'ny tsipiriany anaka ka zay vady miaraka amiko maretseriva ve anaka notsoaiko ny fe azy dia mahazo toa ary mitaizako. Zay ianao zay fa hono
Somba nanantona nyreny milazo mahafantatra no avy amin'ny alalan'ny fijerena tanana sy tarereny ary tianao no milaza fa hainao hatramin'ny Tsipiria ny miaro ny fanananao. Reny koa mantsy milaza fa mahay manao famaty koa. Fanandy tsy olona to azo mihitsy no vambaka amin'ireny sy ny mpimasy. Fahaizana manokana izay nilovana tamin'ny lazam-beako zany ka aleo tsy ambararoako manokana izay ihany. Vonya! Mba hitondray zava-pisotra aty amin'ny salon azafady. Merci. Dia ty blouson antiky mba eto arian'ny efitrano Ramose fa adininy tatomaly. Eto aty ateriko any. Sady mpiry averiko aminareo mpiasa moa fa tsy azo hidirana ny efitry ny raiko sy ny efitranoko. Andehana vonjeza eo ataonao Vonya. Ndriko ki dia masika. Zaza nefa afaka miditra tsy mera ao any efitranony rainao dia ahoana zany? Fa inona moa zany ny tena tanjonao amin'izao ataonao izao Mbola tsy mpivady akory ianao sy papa dia efa hanjakanao avokoa izay ananany rehetra. Hatramin'ny mpiasa ato an-trano aza vera nga dia sahanao no maniraka azy ireo ko. Fa nazany kosa azy. Za kosa mba manao azafady sady tsy masiaka be amin'zareo. Sa tsy hitanao amin'ilay nataoko teo? Sady za koa tsy manana fiahiana be amin'ireo mpiasa ireo hoe sao angalatra na amoroka satria eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia ny fifampitokisana ny zava-dehibe. Zany ve mo atoro andramatoa kely mpisolo vavy. Diso hevitra ianao raha solon'ny reniko velively. Zany ve? Kay, marary be izany foko izany. Mampalahelo azy ny teninao izany. Zany ve ny tianao hivoaka ny vavako? Sady tsy haiko hoe mba manana ray aman-dreny ve ianao ty sa dia zanaka mpivarotena? Raha izay ianao dia manao ty ihana dia hoe tsy tena izy aza fa sangisangy. Maninona? Satria atso azy dia izany indray no mpife ianao. Rehefa maditra tsy mankatao mantsy ny zanaka dia tsy maintsy miditra ny reny mananatra amin'ny fomba rehetra. Dia diso hevitra ianao raha hiandry aho ty ianao izany. Dia tena veribe ianao raha izany satria tsy tianao avokoa mpiasa rehetra fa kitakitainao. Dia mefitra ve ianao fa ho tianao koa raha mpiasa ireo? Ndrainao moa dia zany ho andry ankina ny fony. Ka tsy aleo ve manaiky fa zany reninao manomboka eto e? Tsotra be zany fa ianao manasarotra azy. Mivoa ianao azafady. To tonga dia vava ny ramatoa kely zany. Mivoa ianao. Tsika aza hifankahita maraitsy hariva atsoatsy ka izao ve dia hifandroaka sady. Aiko fa tena malahelo be izao hery mandimby rainao raha fantany fa hoe norohan'ny zanany ny vady malalany. Ny tena marina mantsy tsy misy tsy mahalala hoe zany vadiny hery mandimby. Mpiasa rehetra amin'ny fivarotakazo maintso anala zao efa miantso aho hoe Madame Patronne. Na monsieur raha manantena mpiara-miombona amika amin'ny hery mandimby aza efa tsy mihafahafa tsony manome vola rehefa sahirana be hery mandimby. Ny mpiasa rehetra amin'ny restaurant mahasasako moa zany dia sahirana mihitsy ahatsony zareo hoe Madame hery mandimby. Reny nampitondranao ny anaranao koa ny restaurant anay vao nisokafan'ny papa. Taraiky be angendry izany. Tsy tokony ianao izao ve no alalan'izany voalohany? Nefa na zany aza mety efa nilazainy taminao kosa hoe nanokatra restaurant izy Eny akizanako eny amin'ny Pepasy eny ny restaurant masasatsika. Hafa kely le anarany Ohatrany hoe reny kilalao mirehidrehatra isaka ny vaintsy izy reny. Za mihitsy ny safidy an'io anarany io. Ny hoe nalaina tamin'le hoe hery mandimby. Ny sasako mazava ho azy moa zany Ianao moa tsy tety tamin'ny fotoana nanokafana azy ka za sy ny dadanao no nisety eo an'olom-piasa maro be. Sao dia sotro jus glacé aloha ianao fa hitako mafana be loatra mantsy ny andro. Dia eo ampelantananao daholo zany izao ny zavatra rehetra. Dia faly ianao zany izao. Inona kosa moa no tokony atesitra? Sa tokony ho tesitra be indray zany? Kosy mamparary fo be zany test-tavy zany. Indrindra moa hoe tsy tianao ny olona rehetra nefa ianao mbola miavona indray. Vehivavy adala sady manolo atoandro. Dia mety ho zany tokoa ve?
okery ataovy izay mahafinaritra anao zao fa tsy araha hita eo ve tsika e fa ony tokoa sombinaiko sombinainao zany a ohatra na enao hoe mahafantatra anao avokoa no mpisolo vava rehetra vao mampiseho ny diploma sy ny expérience anananao ianao hatramin'ny mpitsara ambony misahana ny eloka be vava sy ny eny amin'ny paky misahana ny kolokolo koa aza moa possible ve zany tezitra be le kialakely teny ritona ny voakany dia misy idirako koa ve moa zany Azafady ianao madama kely fa anasa n'ity vavady ity tsy alohanao ve makeny amin'ny sale fa ahoana ny roahanao e vitanao ve miteny ohatr' izany amiko tsy hoe mandroaka anao ngia fa anao ny asako e mba akizitina ho madama kely ika jereo ty izy fa miritona tsy hoe hoaiza iny fa dia tena tsy mijery lalana mihitsy izy nefa dia misy lavaka mefajoro eo anoloana io ny raso vonjeko angana tena saiky ny anjera marina ay mbola enonao ihany fa inona foana koa ny entony ka inao saky any anjera to nge no namonjeko anao e amin'izay dia mitakosina be amiko ery ianao mody ampianao foana dia hoe amin'izay ve misokatra aminao ny foko tadidio tsara ny teny nolazaiko taminao tsy mila fanampianizaniza mazava ary aiza manalokaloka fa mesora ho ilozako anao aloha dia miala tsy nyray ary inona tsara hoe raha mako ty lazainao fa lalidalovana nga le kely ty sa mareniny ilaina tao sorona ho any zanakao na ny vadinao zay ny taratasy voaraiky farana avy amin'ny lehibe ny fikambanatsika ny zanako fo 5 taona monja sady tsy manana fatsizy satria izy mba zazana vela ny vadiko mazava ho azy 7 taona moa zay ny nafatesan'le vadiko dia mazava ho azy ba fa ny raha n'io zanakao io zany tsy maintsy omenao ny fikambanatsika hainao tsara fa betsaka ary tsy tambo isaina mihitsy ny soa azonao tao anatin'ity fikambanana miafina misy anao ty eny fantatro aika sara mihitsy aloha ny avatarana ho an'izany anisan'ireo efa mpikambana mahafatraposy manana fahefana ianao ka tsy tokony andany baiko ny lehibe atsika velively mihitsy ka tsy vitako raha ny zanako no ataoko sonony zany ka tsy maintsy ka 2 taona lasa koa zay no nangataka zazavavy tanora mbola tsy manambady tsy mbola niteraka teto aminao nampitainao tamin'ny lehibe dia nahazo ianao tsy elakorotao ny fangatahako dia tena nahazo tokoa hitanao zany ary efa 2 taona latsaka kely zao no niarahanay ka raha hoe izy koa no ataoko sorona dia mbola tsy vita ihany koa zany ka nefa tadidio fa ny baiko ny lehibe atsika dia tsy azo dikaina fa raha tsy zany dia hita loza mampita hafatra amin'ny mpikambana rehetra no asako fa ny lehibe ny maso mandidy sy tompony teny farany dia ahoana re zany fa tsy misy hevitra afakoatran'izay anga samy tsy foko ngery eo raha maky fiainao ve marenina sa mitady hanohatra ny hery miafy ny fikambanatsika ka tsy tsarovy tsara fa efa nisotro ny rano ny fanekeny ianao sady nanao voady sy fahatsyza fa piray lova mandrakizay ianao sy ny fikambanana efa nangatahanareo daholo zay tianareo rehetra nangatahanareo tranobe mijoalajoala nangatahanareo fiara sy motor raitra sady hika farany ny orinasanareo rehetra efa nampiroboroboana arak'izay tsy izy tsony dia nomena hatramin'ny vehivavy tanora zay nangatahanao ko nahoana ny rehefa hoe ny lehibe atsika ny mangataka dia asianao fisalasalany ka le izy kosa tsotra be zany raha hery mandimby le kiala kely vao ampiakarinao io no ataovy sorona dia mitady vaovao hafandray ianao ka izy nge efa fantatry ny olon-drehetra hoe miaraka amiko sady tsisy fanazavana fa baiko zany afaka pitso amin'ny 12 alina ny fotoana anatanterahana ny sorona ilaina ny rahan'le sorona ho atete atsika ato anaty 10 satria
mila rano losifera lehibe atsika hampitombo ny heriny sy mba mampalahelo anao ve zany sady rehefa vita io dia azonao angatahana zay tianao angatahana rehetra fa ho azonao amin'ny fomba tsy takatry ny sainy zany aiko fa tsy janona amin'izao nareo impiry moa zay nefa nahavita sorona tsy nato tamin'ny fandomakolona tamin'ny fiaranomenareo asy ny fahafatesan'ny mpiasako ankolaka fantatro fa nareo ny tombadika ireny ka ahoana ny noko fa hijanona eo zao ataka sorona ataonareo amiko zao ka nefa dia mbola io ianao reraka foana zay manenjika sy mifampirizariza aminao hatreny amin'ny tribonaly satria efa misy mpiaro mahatoky amin'ny fotoana rehetra ka sady zao tsy hainao rera ngeny nahazo afatra zay tsy napozina ohatran'izany fa reo manana toerana ambony eto amintsika ihany koa ka ny alo no ka na anao izy reo na tsy de ny sorona tiadiaviny lehibe atsika tsy maintsy azo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa azadonona ny sazo miandra zay ny mandika ny baiko nomena azy tena lany aiky aminao tia papa amin'ny fitiavana n'iny fehivavinika maninny sy ny onona fotsiny aminao efa fantatry ny rehetra ny firahanareo sady arany avokoa ny fizotra ny fananantsika fa mbola nentinao aty an-trano koa iara-tory aminao izy zany efa makaty matetika ka ina nefa ny olany ka ataovy koa zay tianao sy mahafinaritra anao ary zanga moa misy dikany dia aza mety tsara velatsia hoe zanako tsony fa tsy tiako afafange zany teninao zany fanamby ainao ve ny zavatra lazainao anaka ainao fa ianao ny tsy mahalala sy ataonao ny zava-misy aloha zao dia hoe milamina ka inona koatran'izany ary mitadiavinao inona ianao no milamina fa za mba ahoana ka ianao zany no mitady olana ho an'ny tenanaoko ekeko hoe tsy ahasolo ny toeran'ny reninao sasa izy kosa aloha tsy mampijala anao sady makato ny teniko za toka tena manampafaty hoe nitadiavinao sa vehivavy hafa tsy fantatra no araiko vady ary ekeo fotsiny hoe izy no anjarako ho fanamby dia aho izy fa voninandrayna ohatra ny zanaka izy tsy mariny zany papa ka tsy tiako ndray aritro inona ndray ohatra na ianony anarako sa zany diso maheno loatra zao mila mifankatytsika telo mianaka efa iraitsika zao ka esory zay efitra mampisaraka zay ihany zoko koa ny fandraisako an'io fa tsy reniko tsy azo soloana ny reniko ary tsy misy mahasolo zany mahateritra azy ny teninao zany fanamby zany ny marina fa inona zany fandraisanao ny sasaka inona zao ny pirofo fa tsy milamina ianao na zany kosa zakizy zanako mba ianao ihany ny rainao rehefa miteny tsy maninana ho vingavingainao aza mba hajao ihany izy satria ionona ahitanao masoandro be tsara velatsia ny firovako azy ve ny lazainao fa tsy mampilamay ny feo ny fieritreretanao hoe noina ndazo tokoa hoe nahoana tokoa moano samy laza fa milaminy kanefa dia any ho alina ny fotoana ny mendramaka anaovako solona ny iray amin'ny fanamby sy sasa andao shery atory resaka tsy andositra izany na siso raha iandro rapitso sady tsika nge efa iray trano ato foana ka na isak'izay mihoana aza ny resaka sy fahamelesona maninona moa sa ahoanak'i zanako maman tsy zanako ao zany ka rehefa tsy zanako indry dia tsy ilaiko miantso papa any ery mandimy koa raha izany satria ahoana satria zahay tsy maintsy mivady sasanatria koa ka ahosanao ny anary ary ery mandimby rehefa hitanao fa tafalatsaka aminao tsy misy nisaraka zany eto sasa zany o ny akia ataoko fa tena gasy mazava tsy misy fangarony mihitsy zay ao anatin'ny olohan'ny kialakely io koa ve zany hoe mpivady zay sa impiry averina aminy zany tena mampanontany tena ihany ny fahaizanao ty ry fanamby raha izao ka tsy hay hoe nanao vakansa ve na le tany ivelany sa nanao selfie eraky fransa ka mody aviano mitantara amin'ny olona rehetra hoe niofanao mpisolo vava-matianina tsy aleo ve nananganina zavatra fa mivolalany io tany ivelany tany ray raha tsy mahatakatra ny oatra izany ny atotohany ahina hoe ny marina indray nodosoa marina ndananao matory dia rapitso makaina reto izany zany retsaka zany fa vizina be manazava aminao ka ny loha koa zany mila hiparitaka mandinika ny mety isy eo zany koa ve dia atao akarary andoha fomba ny zavatra ihany lesy mody mampifila ohatran'izao amin'ny voalohany miala tsiny koa na ny eo atezerana teo fa atao mampiakatra be ny zanako nefa za mba efa manao zay mety any any iaino ny fahasambaranao fa aleo za iaina ny fahoriako
fa rehefa tonga ny fotoana hanongotana aminao izay tsara indrindra aminao a dia tsy misy afa-tsy ny fanenenana ny ao an-dohanao. Fanamby mahazo amiko eo nge ianao. Izany no marina e. Nahoana no manao farateny sy mamingavinga olo loatra an'izany ianao anaka. Samy hevitra ny tenanao ambony ka mitady anao tsinitsin'olona tadidio mbola izalina toy izao anao. Nikariko hevitra tsy teroana tanterahako ny sitraponao rehetra ka rehefa za ve no manana ny tiako dia ozona nomenao n'ilay olona tiaviko aiko mahatonga azy ianao ohatran'izany rery mandimby nahoana kosa moa izy no anafenanao fandehan'ny zavatra rehetra nefa za hitantaranao hatramin'ny bitika indrindra na za tsy izy aza mba tezitra ihany sa tsy izany no tianao lazaina ary fanahy ary aza mikasikasika ka haiko angeny ao ambadika izany teninao izany lany aika rehefa tsy faly mitaomany na io ny rindrina dia akapokapo eo ny lomandra mba afaka ny atezerana. Tena tsy mety mahita toro mihitsy azy zany fa mivadibadika fotsiny. Amombe volora alina latsaka 10 minitra zao. Afaka 10 minitra zany no iandro hoe inona no mety ise eto. Za tokoa moa dia tsy mba nandeha tany amin'ny tempolona dia tsy mitondra ninona zava dia sasanina ilay kotore ity mba hijereko an'izay rehetra mety iseho tena tsy mahafoy azy aho ary sasako moa amin'izany nafarana hoe atoro dia tena natory tokoa. Izy amin'ny fanahy sasany marina tokoa moa zany no tsy maintsy ka tsy tehitrehitra an'izany aho sady engany hoe tsy isy zavatra hitranga izany eto nizay fa naneniny revay amin'ny ombe volora alina katroka na anao revay mihitsy amatsy sao dia tafatoriko inona re mety iseho eto ary fa inona koa nazo sasa zany sasa sasa mariavy ianao ohatran'ireny misy manan-keny reny izy sady mitsipatsipaka be dia inona reny no ataoko ary izy akoa zany mandondona mafy mivaravarana zany izy reny mivonjeko mana tsy mivadika natahotra koa zany aiko fa tena fanaratsy manan-kendany sasa io ary inoko fa izao ambaravarana zao koa le lakle anafahana azy ndaso lo vaiko engena ka lo vaiko engena ohatray marina ary iza koa zay olo eo to tsy misy ninina ary to sabatra roa lela mainty mifono lamba meny maniditsidina niditra ny trano iny tena aleo akatoko aloha ty trano ty sao dia anako tapany fanamby ka hiditra koa izy vo zay vo tena oloza fa izy ianao dia famaninina koa no azazany koa eto tsy afa-mihetsika ohatra misy tazony vonjeo ohatra tsy afaka misokatra tsomoko mivavako trano nefa nidiko fa inona re ty zavatra hitako teo tena lasa dala mihitsy ka dia inona zany zao no ataoko inona re ary izy akoa ary tsy miantso amin'ny alina efa misasaka ty tsy misy anarana fa tare marika 600 na 666 fotsiny mameno ny écran dia raisiko sa tsy aleo raisina sao dia ahitana aloha zafa ndraika allo izaka io azafady manahoana ny alina ery mandimby ery mandimby mila raha zay am'izao alina zao mila lio zay ay mbola ianao ihany ary aleo tsoako mihitsy mibatelian'ity dia hitsakitsako an'ty telefony ty fa tsy zay no potipotika any andriamanitro ary mbola maneno sady vibrany ange le telefona nefa
ny écran zay efa vakivaky be sady ny bateria efa mipitika tsy toko tsony ino sary mampatahotra be amin'ny écran io ka sarina bibidy misy tandoka sy taremarika masony mena be mivoakafo ny endriny maramara be mampakototra tena mampakototra mihitsy ka vonjeo e papa nataony sasa inona ianao tao fa misy inona to papa aresy papa to tsisy ninoninona madama kely fa misy inona ny eniko hatrany velany ihany ny antsoantso vonjin-ramose fa ianao ty ve olona tsy nianatra e sa tsy fantatra hoe efitra fandrian'olona ty ka tsy azo idirana ka feo mika mafy mila vonjy kosa ve madama kely dia hoenona fotsiny dia mbola veriko aminao indray fa tsy mila ny fanampianao izay ary matoa tsy isy mpiasa hitanao eto dia hain'izy ireo no manaja ny asany apetrao foana ny toerana mahampiasanao ato mazavy izany areza raha misy hery mandimby rainao tsy misy olona ny fandrinany aiza naisa sakoa aza tsy hita hoe nakaiza fa ahoana ary izao ary iny ny zavatra nykodidia avy any ambany fandrina iny toa misy volo misaritaka be amin'le izy andriamanitra tena lohan'olona io ako amin'ny gorodona eo loham-behivavy tokoa malemy daholo ny vatako hoay marina nitolefika to izy dia nalemy tsy maharay tena ntsony soa voatazoko aleolo kosikosehana ny tanany madama kely mifoaza ho ahy ianao ina ny fanatsiary vetivety fa izy papa efa ho tsara avy ianao maty papa maty angamba izy netindreo jiolna maty raha miseza mirediredy any ambany any izany any amin'ny grande salle zany feoan' izany ka mandehana rejereo fa malemy dia lohan'iza zany io lohamehivavy saingy afavy ty izy fa tsy misy na dia raha mitete akory aza aleo avadiko mitongo ty jerena hoe izy io andriamanitra sasa tena torana indray ty efa ho tsara ve ianao papa tena enjana fa saika lasa tala mihitsy anaka fa ahoana izao papa inona ny antony nahatonga n'izao lozana tsy raviny izao raha jiolahy nahoana moa tsy nisy vaky ny trano ianao sy sasany raha efitra ka lazao aminay ny zavaniseho tsy fantatro hoe tsy fantatro fanamby isasambola nesina tao anaty toromaso no hitako nandeha namonjy toalety aho teo amin'ny 10 minitra teo dia miverina kinanjo efa tsy hitako tortsony izy nikariko azy eraky ny trano fa tsy nahita izany ve ny tena mariny ka tsy misy akoatran'izay re anako tena hafahafa izao zava-misy izao kanefa nge dia ianao ihany ny mahavaly azy ka hitanareo tamin'ireny fihetsiko ireny fa tsy nisy nininona tato an-dohako lohan'olona efa tsy misy vatana tsony no hitako tao ambany fandriana ka nampiakoaka eraky ny trano ka naza koa aza tena nalemy ary ahoana ilay telefoninao tsy misy jerena tsony ka tsy efa miteny aminao avy hoe tsy misy fantatro tsy misy fantatro izany satria telefonina mbola mipetraka teo ambony table be no iny jereko ora talohany nandehanako hoany amin'ny toalety iny inona koa nefa moa ny rarahiko an'izay nahafaty any sasahany zara aza ve iny lasany fa iny mihitsy no mahatonga ny papa hivahotrany io sy mahatonga ny fifandraisanay ho maivandanja sady nahaiza lehan'iny dia inoko fa ho hita amin'ny papa foana satria anana ny raha izay vola hikaroana an'iny
ny fahafatesana rery ihany no manapaka tanteraka ny fifandraisan'ireo. Ilaozako amin'izay aloha ngambonareo fa toa efa tsy maninona tsony raha mise zany tray mijanona mihitsy aloha ngaka aoka izay zavatra hitanareo rehetra teto a mba hijanona ho antsika telo ihany izay kosa aloha Ianao moa izany mihevitra fa hijanona fotsiny amin'izao ny avaniany vehivavy iny raha fantany hoe taty aminao no nalehany farany. Hevitra hafa re tadiavina papa. Tsy te ho voasaringotra amin'izao raha hafahafa mampidika izao olo fanamby matiko ianareo fa tsy misy tokony azo antsika izany tsony nino anareo tsy azo zay fotsiny ka ny vavanareo mikombona no ilaiko. Azony lahy hoe zany ry miaja azony lahy zany azonao ve hono izany fa tao mienoeno fotsiny ianao tandrema nefa so mivadika amin'ny toko omenao fa dia tsy hamelanay hatramin'ny farany ihany koa mazava entoka matoka ianareo fa mifiry moa zao aloha amin'iray ora sasany maherenina ka alevenany amin'ny andevenany lazy ihany lohan'olona io fa tsy teritreritra an'io zava-misy mihitsy raha mise za ve no fa iza indray za tena tsy vitako izany tompoko tena matahotra fa laha ty ve inony aleo atao anaty sakosy dia miaraka tsika telo mianaka amin'izao dia any amin'ny tsy misy pahitany io no avarina zay ihany tadio fa raitsikomakomba amin'izao raha zao tsika ka samy mitandrina manomboka eto satria raha tsy miara velona dia miara maty azonareo ve zany Allô ahoana letsy ahoana tsara mivazivazy amiko vela zany sa tena marina ny zavatra nazain'lay fa tapaky ny masinina ahoana moa ny tanandramana-tena dia taitra tampoka tamin'izany ka nitsindratsindrak eraky le fivarota-kazo ahoana koa ty inona tsara ny anjaran'ny azo ahoana koa ny lohany taoriana n'izay ka tena tapaoloha ny antsony lahy fa tsy te andre vaovao rasy tsony aka ndaso mihitsy aho any zao hidiny fotony hijeriny zava-misy fa tena tsy mampinao zany ay natro inona fa tezerana dia tadidio fa masina ny te-politsika ka tandremo ny fadiny alao ny kiraro dia ataovy ny fiarabany atsy amin'ny faribolana misy sarikita anazy tanam-bokovoko mitsongolo ka misy taremarikio angana ataovy manaiky ihany aloha azao aloha zay vita ka inona zato atondrianao reny zava-nisy ny sesy tamiko reny dia tonga ty hangataka fanazavana aminao mino fa fantatrao ny tiako ampary momba n'le zazavavy natory tao aminao maly alina ve sa momba n'le mpiara-miombona antoka aminao amin'le fivarota-kazo aiko fa nareo dahola neny tao ambadika reny satria tena tiako sasary rehefa nokasaiko ampakarina ho vady raha manantena indray dia olona tena akaiky ahy sady mpiara masa tena matoky eo ny olona tena akaiky any nefa dia nalanareo tamiko kosa so dia adinonao ny teny lazaiko taminao taty talohany sehony zany rehetra zany raha enao nefa zao ny nanao ny sorona dia tsy olona roa ny ray nafonao fa le kialakely olo tianao ihany oramaka dia nataonareo aiza zany ny tapany ambaniny sasa nataonareo aizy fangatry ny tarehany tena nitiavanao an'iny tovavy iny efa nomeny anao ny lohany ko atao inona indray ny ambony ramaka dia inona indray zany zao ny isy eo manaraka efa niketriketrehanareo aka inona indray lazao afa mba te halala ny herin'ny satana ny tompontsika ary sao dia neverinao fa tsy fantatro ary ny ao ambadika zany teninao zany zao tsarovy tsara fa ny fanaovanao tsinitsinina ny sata amin'ny feny fikambanantsika sy ny fandikanao ny didina apetraky ny lehibe dia efa mitaky valifato hoan'ny tenanao ahoana kosa zany ka raha miny manohatra azy ianao dia mety efaratra amin'ny famozanao ny ainao zany satria raha ny herinao dia tsy ahatohatra ny hery miafina zay tompontsika mihitsy naoviana sa
tsy hainao ny dikan'ireny sorona be dehibe takiny amin'ny mpanompony sy ny miaramilany ireny de oka zay ny fanaovanao sorona amin'ny olona akaiky azy satria ny avako tsy misy akaiky akoatra ny zanako tsony zay ka eo indrindrotsika izao inona indray tsy sorona le zavany seho maly reny fa valy faty oramaka fa valy faty ahoana kosa valy faty tamin'ny tsy nanekenao ny baiko zay efa nylazaiko taminao ko inona indray kanefa oka tsy adinonao fa maro ny sorona efa nentiko tato amin'ity tempolo ty hatramin'ny zaza vavikely mbola matahotra lehilahy ny zaza tsy mbola nahita masoandro akory ary misy tamin'izy ireny aza za mihitsy ny tanany antsy nantatsaka ny ainy tsy efa be kosa ve zay raha maka tsy efa betsaka ve zany kanefa voora vitsy teo zay na ray ty taratasy misoratra amin'ny anaranao ty eto ty hoe zany jereko iny jereo tsara fa misy nisy lavitondro amin'ny anaran'ny fikambanantsika io miaraka amin'le tare marika mahazatra zafaty hoe inona tsara hoe ty voasoratra ato ty etre fa mahay mamaky teny ve anao sa tsy mahay fa angatsy efa nataony vandravandra be ao fa ny zanaka ao vaviny tsy maintsy ataonao sorona manaraka vao azonao ny grady vaovao ka andray toerany manam-pahefanambony ianao atao amin'ny fikambanantsika ary io koa no inoko fa sorona farany amin'izay olona akaiky anao ka tsy mahavita tsony ahy ohatray tena dala tsy misy ilana azy nareo menakafy inona tsara ny zanako azy efa nalefako nianatra tany ivelany noho ny fitiavako azy nahoana no hoe sorona amiko indray tsisy io fenao ve tsy te hiadana sy ho sambasa mandrakizay ka tsy ataoko an'izany ny zanako anao daholo zao tontolo zao satria izay angatahanao rehetra de azonao amin'ny fotoana vetivetimonja ary zay rehetra mahafantatra anao na zay lalovanao de anaiky sy iondrika ao anatryanao avokoa mety hoe ho azonareo atao sorona ihany ny zanako fa aleo rehefa manty de zay anaovanareo azy ihany satria amin'izay mantsy tsy mahalala ninona fa am'izao aloha tsy mahavita raha maka fa tianao angany isehony loza manaraka ka tsy mahavita sa zay mihitsy no efa nandrasanao zay ny dikan'le fanontanianao teo aloha teo zao raha pitso amin'ny 12 alina misy ny fionan'ireo mpikambana rehetra teo amintsika io ny fivorimbe tena goavana sy manandanja ao atsika maizom-bolana amin'io ka tsara fanaovana sorona noho izany raha tianao ny ho manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra sy hoe tsy te ahita loza de taterao ny baiko ny lehibe zay lazaiko anao efa fantatro io fivoriana io anoratra taratasy aminao de ho alefanao anaty sopotra misy ny afatry ny mpanompo tsy anao tsony fa de hiala amin'ity fikambanantsika ity raha hery mandimby tsenao rery fa misy olona ambony eto amintsika angeka mpikambana ato anao sorona amin'io tsy mahavita fa ianao ve mareniny ianao de ahoana ny fatidra efa nataonao tsy rahako zany tsy ho afamaina am'izao ange enao efa sotrona ao ny ranony fahanamelohana ka aza manatena no afabela za tsy mahavita ary angadinao fa za de afaka mifeny olona rehetra eto ambany fahefako anisan'izany ianao ka za tsy andany baiko midina avy amin'ny lehibeako zany raha any aminao no mety efa le iraka ianao ve avitinina amiko otray ataovy zay ataonareo fa miandro koa mandeha any ianao mivoaka fa sao de anota fady na isy anjoanao eto ka ho faty-alohan'ny fotoana tsy miraraha mivoa de manombo keto zany ny fahorianao onoary papa ahonanaka makaiza foana ianao tontolo andro ny zarara hita ato an-trano ry fanamby mba misy fotoana ny manara-maso ny olona asakelitsika kosa nandehandeha tany baipasy andro any de sakafo tao amin'le restaurant masasa tena betsaka kosa aloha ny olona sady tsara be daholo ny sakafo malalaka tsara ny tolona fiaramaro ny parikinina ay tany ianao androany de ono de tsy nisy nalala ve hoe zanakely mandimby inge ty olona vaovao ty ianao ve moa mba hihevitra ny momba zay indray ianao za tokoa moa tsy atakalinao any sasa malalanao efa aiky fa tsy nanaiky ianao fa tsy maintsy nataonao ny fomba rehetra mba halalan'ny olona fa ianao ny sanako
Zahay aloha dia marina ny komandiko sy nandramako avokoa ny karazan-tsakafo rehetra teo amin'ny tabla anankiray. Rehefa voky aho dia nandeha niala. Ny sakana le serveur nomeny ny addition dia nomeko azy koa ny carte de visiteko. Tsy nahateny tsony fa nianahana fotsiny. Ka lo tranontsika nke zany mety nafatarany hoe olona akaiky ahy ianao hoe misy ny anaranao feno ny kartako ka misy numéro ny telefoninao koa. Mbola nanianiko aza hoe mba teneno eo amin'ny caisse hoe amin'ny manaraka manao misimisy ny avoka fanampy zanaky Monsieur Hermandimby. Amin'izay koa ngamba hoa mety mba efa mahazo carte de fidélité ny tenako. Fanamby a fa ianao kosa aloha tsy tokony hampiseho toetra tsy mendrika amin'ny mpiasa antsika. Ekeko hoe atsika ny restaurant fa tokony ho hainao satria mpisolo vava ny asanao hoe ny client ny patron. Fa tsy tiako aloha io anarana bizara be hoe restaurant Masasa io e. Ohatrany hoe anarana alika na saka tsy mahay miaina izany le izy. Fanamby a fa anarana alika na saka tsy mahay miaina ahoana koa ka? Ohatrany hoe restaurant Masasa izy iny mon chien ou chat dia ny amin'ny rano mandeha teny izy ny jopoka. Fanamby a ny azo ny tiako dia mba hoe restaurant Le Réveil du Jour. Amin'izay ny olona mazoto be foana. Eny tsy maintsy soloana io anaran'io. Amin'ny herinandro ny farany ela dia ho vitako zany. Ny tena marina koa nge tsy te fampirizaриza amin'ny momba n'iny vehivavy nitsoniko io fa efa nisy vaovao momba azy angary papa? Vaovany mihitsy ihany tsapalahelo ny fianakaviana ka. Zany Izay ny nalindalina toy izao vao niditra ny trano anaka. Tsy azoko. Atray. Mpiasa amina orinasa goavana ny ray kely ny sasa. Izy io nefa tsy tian'ny sasa mihitsy. Ary nisy fotoana efa saika nahavita nanolana azy tamin'ny fotoana tsy natao an-tranony reniny. Nanomboka teo dia miady foana sasa sy ny ray keliny. Omaly ny saika anao mission tany Tamatavy io ray keliny sasa io. Kinanjo andona olona tamin'ny fianana raha vao niala kelina Tananarivo tamin'ny 4 ariva teo. Fantatro moa hoe iza ny tao ambanin'ny fiara? I sasa efa tsy misy lohan'ny tsony. Tena hafahafa izy zany. Tena nahoana? Ka ny mpandeha tamin'iny lalan'iny no nahita an'izany dia. Ka tsy afany ala tsony izy. Ny tongotra sasany no mijanona taty amin'ny arabe. Fa ny sisan'izay ny korozaroza ny toanan'ilay hazo naniry teo amin'ny kisilasila teo hoe mba fantatro koa hoe taiza le toerana. Tany amin'ilay nanaritsika ny lohan'ny sasa ihany. Ka inoko fa tsy maintsy ijery eo iny zavatra naritsika iny ka. Fa ny tsy azoko ange dia hoe fa maninona ny tonga any ny vatany nefa tatatrano izy ny alina talohany io e. Ka samy nanontany tena daholo tsika e. Fa ny azo antoka fotsiny aloha dia hoe tsy misy idirantsika tsony zao raharaha zao. Satria io ray keliny io dia efa nahiditra pontsavonjy maika. Tsy misy ninona izay nolazainy tsony ny fianakaviana tompoko vavy noho izy sy io ray keliny io efa tsy mifankahazoka dia falifaty ny nandraisan'ny rehetra an'izao e. Ankina teo ampitantarany reniny an'izany rehetrarehetra zany ianaka. Fifandrifiny zavatra ve sa vitaninona no anaran'izany ry papa? Ka na izany aza mila mitandrina foana ihany tsika. Tena marina izany. Fa zato koa ry papa efa nisy nitady afaka omaly andray asa mampisolo vava. Raha pitso maraina amin'ny 10 atoandro eny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny anaovana an'ilay izy. Ay kosa? Ao amin'ny salle numéro 2. Dia efa nanangona ntotan-kevitra sy fikarohana miainga amin'ny porofy ihany fa resaka famonoana koa ilay fitoriana dia tsy haiko izay mety izy io. Tsara kosa zaniko fa von'olona ohatrany ahoana azy zany e? Von'olona tsy ninina fa légitime défense na fiarovan-tena. Za moa zany tia ary olona nahafaty olona tamin'ny fiarovana ny tenany nefa tsika nahita faty tamin'ny fomba tsy fantatra. Marina raha hitako izay lazaina raha zany misolo vavan'izao raharaha izao. Tena marina. Fanamby mandehana amin'izay ary matoro sao dia atory maraina indray ianao ko taraiky eo. Fa le fiara décapotable iny no entiko raha pitso. Eno tsy maninona zany. Raha pitso asa hoe anahoana tokoa ny alina fa anio alina amin'ny 12 ny fivoriam-ben'ny mpikambana rehetra. Amin'io koa ny fanaovana solona fao be. Anisan'izany ka mila mitondra ny zanako eo ampelantanany ramaka sy ny vorongony. Ka tsy teritreritra ninona sy izay mety iseho ka. Oay, efa mitady atory papa. Tsy aleo ve miandry faty mba hiara-ory amin'ilay olo tianao e. Raha pitso koa zany ny fandevenana. Fanamby tsy te ho antsony aho Fa ahoana? Raha manantena aza olona akaiky aho tsy niandry faty ako.
nefa atao amin'ny orinasa keliko izy no namony ainy ka isasako nge akaiky ny fonao zay ianao a sady tato an-trano misehony tantara asaingy efa tsy zany ntsony ny zava misy bonno ianao de azo mamony telefôny rehefa misy mahazo anao koa de mba donidony ny varavarany efitro tandreny so adininao zay to hafahafa nge zany teninao zany nzay fa nanenony ravay amin'ny 12 alina manomboka eto zany de fa kopakopaka ny sofina roa ary vonaonina tsara ny saina hiatrika an'izay iseo atra izy andray zany miantso amin'ny 12 alina maherikely zany ebe zo mpiara sady mpiamino amin'ny fivarotakazo maitso analy ty aleo re sinaingana aloka allo fa misy ina no miantso misasakaly le fa nirehatra hoana le fivarotakazo fa ina no antony afo sarobontsylena hoana tena manaovinany mihitsy nge nareo mpiambinao zany eniko raha ty mihitsy mifirehatry ny afo aza mangovongovotra koa fa ohatry ny feonagatra tsy tonga any fa zay ataonareo any de aza miantso atsony fa mahalasa romotra fotsiny zay ihany inona ary zany feo hafahafa ny andala tsarany zany andraso hoe jereko tohatra ny ao amin'ny salon mihitsy azy izy zany aleo mitina mitohatra oay zany rivotra ato ambany tokoa hafahafa tsy hay hoe ahoana ny filaza azy lambambaravarana amin'izany mitopatopa daholy nihitanato trano mangovongovotra ohatra ny misy ororon-tany sady ohatra ny amin'ireny misy zavony ireny fa ahoana ary zao de mba inony papa ve zao tovelona teo koa ny tena rinony zany mandeha zany tosary ny papa hitangoronan'ny olona manao akanjo mainty be manao capuchon matsokoloha amin'izay reto izy dia menomenona matsirafina miaraka amin'ny saritafa oay to misy zazavavy ange io matory eo alohan'io zany papa kosa mikipy tsy te hijery manambana azy amin'ny antsy inary ny dikan'izao iny ko fa misy mamely daka mafy be papa de hivaika hatramin'ilay tele sady menjera andraso hoe jereko ohatra ny nahita olona manao akanjo maintso mitondra famaky amin'ny akatra ny tohatra toy ny aloka miserana ny nandehana ny tao arinako de izy iny anefa marina tsy tena mivadika miorona hatramin'ny ototoako mangoritsina be toy ny andatizany biby kely be dia be ny vatako Hery mandimby o tonga ny fotoany fa izy zany melata aza mampatahotra mela le papita hafatra adininao sahady angany feoako zay efa nylazaiko miala ny devoly miala miala ny devoly mampimebe aza ny teninao zany sady nga zarery no eto ny devoly ao anakosy fa iza koa vady malalanao tena tianao iza ary zany o zany efo sheria
mba jereo kosa fa zavy mba tonga mamangy alahy de loza ny lahy mioaka ao ambany ondanao fa inona ny mampatahotra ny lahy e ary misakisany fa ianao na nafatra atory aty melana fa tsy sasatsiny ianao e isasa efa maty levinara aty tsy fa melana ianao efa maty ka leo ary za atory eo ambony fandriana kaiky ny lahy eo anao maty de elahy zany miandro ny fatiko sa ahoana raha maka aninona ty ianao ay elahy ijery ahy ihany oay marina isasa manao akanjo mandry tokoa io manainga ny eliny roa mampatahotra io misy dianantsy ny tendany sady tolefika miakaviny lohany fa inona rety hitako ty tsy fay mihitsy mantsy tena raha hery mandimby ny mpikambana ry mivorotry ny fampiaraba miaraka amin'ny fanaovana sorona fa ianao kosa ty mihirimbelona ka tsy te hiarasa aminareo tsony ahy tsy te hiara iasa rehefa hitanao fa tsy tonga tany amin'ny tempoly de tonga ty ianao apatahotra andray ka osazonao tamin'ny fahatezerany lehibe atsika zay tena ienjana de tsy maintsy akatona ny restaurant anao raha pitso de raha pitso ihany de inona tso moa zany nyvelomako raha efa nidoganareo ny fivarotakazo no mbola ho akatonareo koa ny restaurant ko zay tsy manafitrafitsy tsy manampitamby amin'ny olona ketrina ohatranao zany e mbola hodorana etra amin'le fiara sy moto be anao reo koa azy ho hitanao tsara na raha tsy zany de reo no ahatonga aksida ho anao ka atapaka ny tongotrao ary tsy ho sitrana tsony zay tondrahanao takaitra mandra-pahafaty zany ny sazy tsotra avy ety amiko ka ataovy zay takatry ny herinao rehetra fa tsy voakatinao zany ny restaurant ko e tsy voakatinao zany io kanefa de raha pitso io de tsy maintsy mikatone na tianao na tsy tianao betsaka ny olona ho avy ao raha pitso anjifa ny sakafonareo de am'izay de ararikipo sy taraina na andosy alemidolo ny olona rehetra amin'ny fotoana mitovy de hiditra hopitaly avokoa izy rehetrareo ka ny fanamariany dokotera am'izay de fa apozinana ratsakafo na intoxication alimentaire hiditra ndray avy eo no manam-pahefana satria isy ain'olona vitsivitsy ho afaka ka de tsy maintsy raisina ny fepetra ary lay fepetra raisina de ny fanakatonana n'le restaurant na ho aza mety ho voarizarizy eny amin'ny tribonaliko tena tsy matahotra ny atahorako nareo ka tena fa nahandemony marina eo ka demony mihitsy demony ka efa liondemony koa nge zao le mikorina ty anatytsika tena naninenako no nanaovako fatojasy nysotroko an'le raha ny fanekena teo masompikambana rehetra ohatray zao ka ampiasainareo hatramin'ny vatana efa maty ampirorona zany de mety zany marina ve hony zany akery sasa fa mampatahotra ny lahahoanandray ary nga tsy hoe za le tena tianao sy apakarinao vady saingy efa maty ianao ka tsy manana fifandraisana amin'ny velona tsony efa maty ianao ka raha maty de noho izy tsy maintsy maty foana ianao satria zay nefa baiko ny lehibe kanefa rehefa tsy za fotsiny nandatsaka any ainao de milamina ny saiko ty tena fa ilamintsaina ahoana moa tena ahoana ny alahelon'ny avan'ireo tsy manatsiny tamin'ny ainana latsakao mba azonao arena sy vola be nga adinonao tsy nisy nininona tonga tokoa tatao-tsaiko tamin'ireny satria tsy no heveriko toy izao no nitranga taty oriny zany no alehany rehefa matomboly fa nareo olombelona koa ve tsy mety resy lahatra foana hoe ny vola ny fototry ny ratsy tenenina foana fa mba fantatrao ve nidikan'izany fifanekenana raha nasonisy fatidra zany tsy mirarahany zany ahy efa anay enao anay ambongadiny zay anananao rehetra de azona ialaina amin'ny fomba zay tianay rehefa tsy mifanaraky tsika ka alaivo de avelo asy ny zanako hoe alaivo ho afaka ianao raha ekenao ny fangatahana zay napetraka taminao de ny fandatsahanao ny ran'le zanakao vavy efa nitondra ny ty kopfterizany raha ty hitatazako azy efa ty atanako ty koa ny fa makipika maranitra fa ny tena ilaina de ny tananao mandatsadra ho an'ny fikambanana poa teny foany tony efa potika tamin'ny etona koa ny etanareo amin'ny salon ary raha pitso ny fanananao sasany ho rahavaravana ka miato aloha ny fangatahanao zavatra ao amin'ny fikambanana mandra-panomeny lehibe baiko vaovao momba anao aoriny ny fanomezanao ny rahan'le sombinainao efa ao andala tsara ao zay fa nampikely amin'ny papa
tonga mba hijeriny mahazo andrainy na olona demonina eto aza ampidirina an'izao ny zanako fa tsy misy fantan'izao e fa niangamba nisy fantatro ny nahafaty anahy mangina anao satana mangina ny satana olona ray ihany no ambadiko zao fampiasanareo vatana sy ny feontsasa zao de tsy iza fa ianao raha maka ianao ihany fa namarotsy tambo isaina ny miara-miasa amiko aiza koa no mahavitako fampisehoana avoleta be ohatran'izao eravako zany e raha endry zao tena ka manaraka tsakany sy andavan'izay baiko midina rehetra de mahavita fahagagana sy mahay mampisy ny tsy misy tsy atoro anao fa efa fantatra hoe izavy reo milaza azo mpaminany sy mpahay fahagagana eto amintsika ao anatin'ny fikambanana miafina ny orona teo ambany fahefan'ny Losifera sy Belzebub ka tsy manaraka an'izany tsony aho misy amin'izy ireny mpitondra fiangonana misy olona ambony misy olon-tsotra misy olona malaza ny fitanana ho tsiambaratelo ihany ny fanalahidy ny fiainany inona ny sarotra amin'izany efa fantatro zany ka zay no mahatonga iala iala saingy zay tafiditra ao de tsy misy hafabela fotsiny amin'izao zany efa fantatrao ny toyany za tsy mirahara efa narako atrazatraizany mety isy an'le zavatra hitako teo fa tena tsy mety hitako mihitsy hatrany an-dakozia ka hatrany amin'ny toalety fa tsy misy ninina efa nandalo teto amin'ny varavarana manandrify amin'ny efitry papakoa fa tena tsy mahenona mahita fambara fa misy zavatra fa hafa kory te inona ary zany anefa le hitako teo amin'izay dia ohatrany reny entana efa tonta sy mando ny intsana ny vovoka ireny ny fanaka rehetra tao amin'ny salao tao aorian'le rivotra sentona tena tsy mampino anazy zao zava-misy zao ka aleo tondomoko ny varavarany efitry papa dia lazaiko aminy ny zava-misy andraso ary ohatrany mahita olona manao capuchon manatona makatiny zany tsy mahita ninina mihitsy izy zany mitetiny lalatsara mino fa mivozany ny varavarana ao ambany na ahafahany miakatra taty aleo aloha mijanona eto amin'ny fiolahany eto ihany fa vo mandroso makaty io dia tia poamboninkazo feno tany tia no azerako any amin'ny lohany ary aleo mivonina amin'izay fa efa akaiky izany famindranoizany aleo bataina amin'izay tia poamboninkazo mety isa roa telo enenty hoay taotsy vofa niataka fotsiny raha matokely fanamby tena saika avoan'le pobela lamosiko raha tsy nainy ala jereo raha tsy vaky mihitsy le karony anjerany hay ianao ary aza mihetsika tsony fa ho ao amin'ny papatsika dia aleo ianao entina any amin'ny polisy fa manakirotatsaina ary za miny fa ianao daholo ny tao ambadiky reny raharaha nahafaty any sasareny efa mpiady ianao ka ary zao vao fantatro fa niaka ny fanananay ny tena tanjonao tsy misy marina zany zavatra lazainao zany na ny ray azy mba afaka matoky avy ianao amin'ny fomba ahoana moa ny inoko olona oatra anao jereo angety ianao manao capuchon dia amin'izay tsy fantatra hoe iza ankoatran'izay namohanao mivaravarana tany ambany ka natafiditra anao ohatra ty amin'ny lalatsara dia saika ho aiza zany ianao io misy zavatra hafahafa ao ambadika izao mady fanamby za sika ho any vesitany atokotany aza no nahita ny varavarana tao ambany efa nisokatra tsy ary fitenjereko ary tena gaga nahita ny efitra sy ireo entana rehetra toy ny any am-pasana ny vadika anaharikoditra be ka saika hivoaka no nahita n'ity karatra ity teo akaiky ny varavarana ao papa tsy nampoizika karatra misoratra amin'ny anaran'ny rainao ty tia ny karatra manambara fa ny rainao dia mpitsambany eo amban'ny fahefany tsy mampino azy ao ka tsy miseseo fotsiny amin'izao ny zava-misy zao fa misy antony ao ekeko hoe tsy mila mifanapiko anao kanefa be ny loza hitrangy eto raha tsy miaditsika ka andao angana anao ao anefitra misy ny rainao andao angana fa miady ahoana andao araha fotsiny ahy
misy tovolahy mpiasanao mitsapatsapany herinay eo ambadimbadikao. Reko avokoa ny resaka ifanaovany sy le zanakao. Kanefa maika mahatsara zavatra ny fanandrinana eto. Satria raha ny herin'olombelona tsotra de tsy ahatohatra ny hery miafina zay ananako zany. Ino zany afafinao ty amiko zany? Ino zany afafinao ty zany? Amizay tena manomboka eto ka tsy afa-miteny tsony. Ataoko verisaina ka na ijery koa aza ny masobe atena de ivandravandra fotsiny fa tsy ahalala ninninina. Zany rehefa mbola eto ambany fahefako e. Tsy matahotra zany aho maka. Hitako eto fa tena afany ty ady ty. Zay. Ary aleo am'izay ampiasaina daholo ireo hery miseho amin'ny endrika biby tsy vatan'olona efa maty hiara-miasa amiko fa misy manindritrindry mandry ahy izany Papa va ao aty trano ty azafady. Fanamby ihany. Papa tena tsy mamono izy nefa zany fa de tsy hoeniny. Efa manandrana mamono ihany fa mafy be mihity avy any anatiny mihitsy. Tena mahalasa dara le feo ny zavatra be dia be mampatahotra ho anevitry papa. Fa misy inona ry ao Mivonoana aloha fa hiady ny fanaratsika. Ka aizako no ahaizako an'izany anefa Zao aleo aloha sokafako ty baiboly tsy miala ety amiko ty. Dia ahoana? Alaso aloha. Eo amin'ny makitoko fahaenina ny andininy fahasifika hatramin'ny fahatelo amby folo efa misy tsipitio. Io ny vavaka nampianarin'ny tompo rahantsika amin'ny teny mafy. Ty tazominao de afa toy ny saina fa za fa mahay an'io tsenjery. Ahoana vonony ianao? Kandoary, manisa telo de manomboka tsika. Isa, roa, telo. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao any sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanina saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy. Fahanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ary tombony fitrofotra toy ny misy horohorontany. Maty avokoa ireo jiro efa mitsilopilopy teto amin'ny lalatsara. Dia iny fa nisokatra ilay varavaran'hevitry papa nefa zarana misy hita ao anatiny. Aleo hidirana any Oay, ary toa manjavina be tsy misy hita mihitsy ato izany. Setroka ny manerana n'hevitra kanefa toa tsy mamono maso akory ilay setroka fa toy ny zavona fotsiny. Miala amin'ny anaran'i Jesoa nareo izay efa naharatsy mipetraka ato. Fa efa rakotra ny rahan'i Jesoa ty toerany ty. Ka raha tsy teo may amin'ny anaran'i Kristy velona dia ahorony daholo izay tanareo. Feo ampapa zany hafahafa be zany ry mihaja. Mijanona eo ihany alohanao fa aza mihetsika eto akaiketo sao mantsy isy zavatra fa hipotra. Ny afo fanahy masina dia ampy andoranay anareo ry satana fahavalo efa resy any. Ka amin'ny anaran'le Andriamanitra mahery no anitsakitsanay ny lohanareo tsy anam-pahefany eto aminay. Miala! Tena makareny tsofolasana mampifarahotsana ny feo isan-karazany. Oay, te milefitsy kelikely le feo marobe teo dia nisava-niaraka tamin'izay koa le zavona. Oay, papa, ka manino nisy tao mitrena be sanatria toy ny kisoa. Sady kapokapony amin'iny ny lohany. Ny vavany amin'io fitenin-darakivy matity. Tena tsy tompony tena ntsony ty fanamby. Andray, dia sanatria ve ka ho lasa daly papa ry mihaja. Zany fa lio fa nahoana ianao tsy mamaly. Oay, biby lava ratsy loko be. Ary toa misy biby lava maramainty miketona be tokoa iny sika be mivoaka ny varavaran'iny ry fanamby. Iny koa fa lasa nivoaka ny papa. Oay, ary toa mamoaka afo mirehatra le biby. Soa ihany fa lasa fanazavana ny lalany tarany. Sady toa lasa matanjaka be toy ny soavaly mihitsy ake papa zany miazakazaka le biby lava efa antitra be foana ny rany. Iny fa nanirelatra romena be koa le biby lava. Dia tsy fanalidina teo ny varavara-pitaratra. Oay, vaky miparitaka hatramin'le fitaratra. Ary toa Andriamanitra, papa!
tsy tana fa nitsoraka any ambany antsora amin'ny sery mandiby e. Papa, maty ny raiko e, maty papa. Papa, tsy vanina ianao e, tsy mahavita ny arakory ny raiko teo ambavady ny fahafatesana, nefa milasa favonina iato ianao mianja. Papa, mialatsiny amadamatsely e, efa nanao zay tratsy ny hery koa fa nahery loatra ny fanaratsy mitoetra ao aminy ka. Dia aiza ny mampivavaka anao raha izany? Tsy mino zavatra lazainao ahy e. Ary amin'izao ary dia ianao mihitsy iaiko ao ambadiko sao raharaha rehetra zao. Tena tsy hitako tsony izay lazaina aminao e. Tsy manaika. Amiko a dia Andriamanitra no ambondy ka aleo izy miady ho ahy rehefa mahavita manary tsy mino ahy ny olona. Na dia naika aza nefa nafoko. Tsy teny tsony aho fa ataovy izay tianao atao amiko raha izay no mahafaka ny fonao e. Vitako ny mitory anao eny amin'ny tribonaly ho tomponantoko amin'izao raharaha zao. Ka noho ny fitserako amin'ny maha-olon'olom-pona anao dia mela amiko ianao fa aza mikasikasika momba atsony. Izay no fangatahako. Eny ary ekeko raha izay no mahasambatra anao. Tena izany mihitsy ka. Fa ny fiangaviako anao dia azaroana satria tsy mba manan-kalia olon'olom-pona tokoa nitsera n'Andriamanitra hery mandimby rainao ho lasa mpiasa tato. Raha tomoka tsy avelanao hikasikasika arakaraha ny fatiny rainao dia tsy maninona fa azoko atao manafina ny endrika amin'ny fomba rehetra mandra-pahalevina azy. Loza ray loza rofa ty fahatezerany lehibe ty ny tena loza marina mafy. Ary noko fa sazy fara zay enjana ny miandry asa ty. Zany mpifeny miaramilako kanefa de resin'le Karlahy iny. Tena manana finoana marina sady matanjaka izy ka tsy mety resiko mihitsy. Edre, very afananam-beko hatrizay raha sanatrika hoe hapiatra ny fahatezerany amiko ny tomponay. Tena enjana kody le hoe raha be godina mpiray fikambanana taminay efa nanaovana fanady adina. Tena vendrina mianahana mihitsiko. Zao ka tsy nijanona tamin'ny fanady adina tsotra fa tena miakatra fitsarana mihitsy le raha. De mbola zako ny toroan'le lika lafa lehibeany. Ary ohatra mitady alemy nge zany vatako zany. Ohatra reny nisy zavatra niala tamiko reny. Lasa marikototra be koa zany. Isa koa zany manosika zany. Maty avalako. Inona koa reny miraraka avany ambony reny. Ohatray marina. To biby kely be de be. Sa masoko veny mandro roa mangididy ahy malailay be koa ny vatako andrekaka sady masika be masoko loza marina mafy nkorotana doaly tato antepo. Misaotra nareo amin'ny olafitry ny fitsarana nanome alalana ny mpisolo vavaiaro ny klientany. Rehefa narahana ny prosedura rehetra sy ny dossier mahakasika ny tira raha fitoriana andramaky ity dia tena enjana tokoa ary azo lazaina ho fanetry be ny firenena tokoa raha maka sy ny forongony. Fantatsika fa na inona ny toko-pivavahana na finoana ihany koa ara-panahy rehefa misy tsy fanarahan-dalàna dia elohina. Indrindra moa tafiditra anatin'ny eloka behivavy izay fehezin'ny lalàna fehizoro sy ny didy aman-dalàna fototra. Ao anatin'izany ny lalàna famaizana laharana 4 tsipika 250 sy ny ordonnance izay fehezan-dalàna momba ny fomba famaizana
na code pénal laharana 220 tsipika aotra 250. Mamelahana reo anatin'izao audience zao raha anatsikafina ny mahameloka ny tira makity izay mpisolo vavavy amin'ireo mpitory. Betsaka ireo fitoriana napetraka amin'ny fanenjehana azy fa ny tena misongadina dia ny fanodikodinana ny sain'ny olona mba hanaraka azy. Eo ihany koa ny fankanan-keriny zazavavy kely sy vehivavy bevoka ary enlèvement nakidina pinina izay tenenjehan'ny lalàna fatratra mafisin'ny artikla manomboka eo amin'ny 351 tafiditra anatin'ny fanitsakitsahana ny zoma olona. Miara-manaiky angambontsika fa tena fandikan-dalàna goavana izany rehetra izany ary ny tena loza dia mefaratra amin'ny famonoana olona ny sitrapo atao sorina. Izany anefa dia tsy salasalana fa meurtre prémédité na famonoana meloa, azo sokajiana anatin'ny asasina na famonoana nisy fanomanana. Ny homicide moa na famonoana olona dia eloka voafehin'ny code pénal hita ao amin'ny artikla 295 à 304 izay azahoana sazy famonjana mandritry ny androm-piainana na asan-terivozina. Ireo singa ahafahanay milaza fa tena olomeloka tokoa tiramaka sy ny firongony ity dia ny coordonnées rehetra. Ny voapanga moa teo dia tsy nahavaly firy ny fanontaniana napetraka taminy, kanefa dia niarana iantsika fa misaviritaka ny zavatra lazainy ka mampivoaka tsikelikely ny marina izahany afenina izay tena eloka be vavana taony tampiny havana ka niteraka fahavoazana goavana ho an'ny fianakavian'ireo niarambona sy ny fahafatesan'ny havan'izy ireo. Vao nandalo tokoa raha maka dia mainy tanàna. Ny antota taratasy fitoriana ihany koa dia efa nanaraka ny drafitra sy nandeha isanambaratongany ny miampy ny vavolombelona izay milaza ny marina tao anatin'ny enquête teny amin'ny brigade criminelle ndray tamin'ireo association des malfaiteurs rehefa niporetina tamin'ny fanadiadiana. Na izany aza nefa dia misy ihany koa ireo porofo mivaingana tamin'ny fakana-tsary mandritra ny sorona sy ny fitaovana fampiasan'izy ireo avy amin'ny namany io ihany izay alatsakay aminareo. Efa nisy ihany koa moa ny descente sur terrain nataon'ny gendarme nanao perquisition tao amin'ilay tempoly izay nahitana an'ireo singa maha-olon-dratsy an-dramaka sy ny namany toy ny sabatra, ny karandoan'olona sy ny sisa. Koa eto dia manamafy ny mahameloka an-dramaka sy ny namany ary ny fikambanana misy azy miainga amin'ny lalàna velona sy ny porofo rehetra ary mahatoky ny fahendrenareo mpitsara isanambaratongany. Satria dia izy ihany koa ny tao ambadiky ny fahafatesan'ny raiko sy ny voina rehetra nahazo atao anatin'izany izay efa nametrahako fitoriana manokana ihany koa. Miara-miompo amin'ny fahoriana sy miara-manohitra ny tsirariny miaraka amin'ireo mpitory noho izany ka dia arovako hatramin'ny farany izy ireo. Averiko aminareo amin'ny substitut du procureur général sy mpitsara ary ny fampanohavana ny fitenenana. Misaotra tompoko. Dray, aiza kosa ny tonga dia mandady eo dépôt avetrany. Raha zao taonako zao ve dia fonja ny mendrika fa tsy maison de retraite. Ary aza tositosika ary le pénitentiaire Boutabetif zavavy anty ve ho afa mandositra tsony dia mbola sinamenao tokoa ve ny tanako aiza ny zoma olombelona na dia olomeloka azy mandainginareo rehetra reo raha tsy matim-bola fa ny fomba azotsika an'izany fotsiny tsy mitovy. Efa fantatrareo rehetra zany hoe manao pacte zany nefa dia mbola misy miditra ihany. Za zao ny tratra dia midira ihany zay sary tira te hihinany gagazonao tranahy. Miaja fa tombaby sakosy efa vasoka fitoerana akanjo. Manao ny ianao madama kely ka tao anatin'izay fotoana nijanonako teto izay rehefa nandinika dia tapaka-hevitra ny ala ato ka aleoko miompy any ambanivohitra satria izay moa nefa nahazatrako. Andray dia ilozanao rery ato aho izany. Ianao nge ka manana piasa be dehibe
Sady inona koa moa izay za mpiasa kely ty. Aza miteny an'izany ianao e. Ametraka veloma aloha fa so tara fiara mirary so dia mahireza trany e. Tsy ry mihaja, tsy mahazo manalavitra ahy ianao. Fa nahoana ka motsy feny fankalana any fonao. Izay no nanapahako hevitra ny andeha satria fijanonako eto ny mety ho sakana amin'ny fandrosoanao. Tsy marina izany mihaja, mingavanao aho mba hijanona. Tsy azoko. So mba manofy ary ahy fa nahoana moa izany ianao mandadilady eto ny loko ohatran'izao ka Tsy mahafoy ianao fa maninona ianao no mitomany nahoana aho satria tia ahy ianao. Satria tia avy eo ahy ianao dia manao an'izao fihetsika izao amiko. Nahoana ianao miena fotsiny tsy maty eny satria marina ny teniko hoe tamin'ny fotoana vao nahitako anao voalohany dia efa nitsiry tato anatiko ny fitiavana anao. Sangy niraikitra loatra tao an-dohako moa le teninao hoe mila fa aza mikasikasika ka. Tsy mila fanampiana amin'ny olona ohatranao mihitsy dia tadio sy ale teo tsara ao anatin'ny sainao izao teniko izao fa za tsy mila fanampiana amin'ny olona ambaniko izany, indrindra fa mpiasa tranonay. Marina izany. Adala raha mieritreritra ny hoe anakaiky ny olona ambony toa anao. Diso fiante fa mifitiavako satria olona ambaninao le manam-pitiavana anao. Za mba levitra fa ny tena mafy nandrotika amin'ny fokeliko dia le teninao hoe vitako mitory anao eny amin'ny tribunal ho tomponandoko amin'izao raharaha izao. Ka noho ny fitserako anao amin'ny maha-olon'olom-pona anao dia mila amiko fa aza mikasikasika amin'ny momba ntsony. Izay ny fangatahako. Ekeko ange izany olon'olom-pona tokoa ka iza mba hitsetra fanambanindra herisetra ara-tsaina fa nendrikendrehana olomeloka amin'izay zavatra miseho rehetra fanavendranana sy fanevatevana. Alainao baraka olona tsy mahay miaina amin'ny mpiara-miasa amiko foana hatramin'ny zavatra tsy fantatro aza dia terenao iraitsy-kombakomba aminareo. Anisan'izany ny rahantsika nanary ny lohan'le vehivavy vita tato an-trano ka olombelona iza tokoa moa no anakitsahana tapon-doha nefa ny aina izay efa nataony sorona. Marary loatra izany teninao izany mihaja. Fa tsy avelanao andeha dia mbola inga farany aminao anananareo mibasy dia ndehana lay fitretifiro ahy aleko afaka ny aiko toy izay janona amin'ny olona ratsy toetra tsy antra olona. Nao kosa tsy mahavita an'izany kanefa dia vitanao izany ary tsy misy dikany aminao. Ny vavanao miteny aza nge mazana mamoaka antsy mandrotika ny fon'ny kamboty oatra vitanao azany satria nareo ny tompony vola ary efa eo tanananao koa izao ny fahefana ny lalàna rehetra efa tsisy tsy hainao ka aza me tsara vela tsy ho tsy mahavita mitifitra aminy. Oka izay mihaja. Zovy tokoa moa ny olona misy saina sy fo afaka mamela olona ratsy saina sy mpanao tsinotsinin'olona toa. Mandeha any isoro ny lalanao dia misaotra nanomelesina lehibe ho azy satria amiko dia ianao no tena olo-marina sy olon'Andriamanitra matoa mahavita mandresy lahatra demoniko havana ohatran'ireny. Tao menao rariny raingy ahy tsy voatery anao amin'izany amiko ianao. Tiako fantatra aloha ny antony mahatonga anao hiteny an'izany amin'izao toerana misy anao izao. Nahoana ianao no liana amiko indray? Satria mbola misy tianao ambara amiko sa tsy izany? Hitako tao anaty taratasy navelan'ny papa ho atao ambany ondana nandritra n'iny alina iny. Izany nitakiany lehibe ny fikambanandry sareo atao sorona. Fa noho ianao dia mbola velona. Ninninona teny nandratra sy fandrarana nataoko dia tsy nitaza-potsiny ianao fa teo foana mihaja. Fitaovana fotsiny hafa Andriamanitra ny asy ny tokony nataoko ka tsy tokony hisaotra izany ianao. Menatra anao ahy saingy tsy hitako ny fomba hanakekezana anao tao aorian'iny taratasy napetraka papa iny. Ny teniko ny ampangaka tsy sahako na nyresaka taminao aza. Ianao koa tena nitana ny teninao tamin'ny tsy fanelingelenana. Kanefa inoko fa izao ny fotoana tsara indrindra ilazako ny ato am-poko. Ka rehefa vitako izany dia maivana. Fa ny angatahako aminao ry mihaja alohan'ny andehananao dia lazao amiko hoe mamelava ianao sa tsy? Nahoana koa ianao tsy mamaly ahy
tsy mamala ianao satria izany tena namodika ny fiainanao hoe ny tsahako ny mahaolona anao. Tadidinao ve zasy ianao niarana maky ny vavaka nampianarin'ny tompo tao anatin'ilay baiboliko. Masina loatra izany ka tsy tokony ho tsinitsiniavina. Ka amin'ny fomba ahoana moa no hamelan'Andriamanitra raha tsy haiko ny mamela ny eloko ny hafa. Misaotra ary mihaja. Fantatro izao fa na ilay hidin'ny fandresena dia tsy aiza fa ao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe tamiko ny fisianao satria ianao no nahaizako an'izany. Ianao no nanova ny fisainako. Manomboka izao dia Andriamanitra ny ataoko lolaharana eo amin'ny fiainako. Velomy mihaja. Mirary soa. Fa inona no mbola mampijanona anao indray? Amiko dia misy dikany ny sentonao. Nahoana ny fonao ny terenao angina sy isaona? Kanefa raha mitempo izy dia fitiavana no lazainy fa tsy fankahalana. Mitempo fitiavana tokoa izy saingy za tsy mahalala ny misteriny ka manina ny mety aminy. Nahoana ianao no manany ampitso kanefa tao anatin'iny baibolinao iny nahitako fa aleo ny ampitso no ihany azy satria ny zanak'Andriamanitra sy ny asa tanany dia adidiny ihany. Ianao izay lazainy fonao mba ho fantany fa olona tsara no mitondra an'ilay fotsy manantsiny. Fanamby. Mihaja. Izao raha kotony ny rainy mihaja Romain dia manao an'izao voajo anatreny lanitra sy ny tany fa vonina ny apakatra anao rajoan'ny fanambiny ekena ho vadiko ka niny kidona na iny kiatra dia ho tianao izay taranantsika mandrapatapitry ny fofonako ka ny fiainantsika rehetra dia apetratsika eo amin'Andriamanitra ho porofon'izany sy mariky ny fankatiavantsika dia atolotra anao ty peratra ity amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Raha kotony ny rainy mihaja Romain, zarajoan'ny fanambiny ekena dia manaiky atao anatrihan'ny lanitra sy ny tany ny hovadinao ka na iny kidona na iny kiantra dia ho tianao sy hanajanao sy izay ho taranakitsika mandrapatapitry ny fofonaika. Atolotra anao ty peratra ity ho porofon'izao fankatiavantsika izao eo ambany fitarihan'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Roa taona izay no nahavitany mariazinay sy mihaja. Tena endry sy be fitiavana ilay vadiko. Na dia tsotsotra aza ny fisoratanay sy ny fanamasinana ny mariazinay tany am-piangonana dia tsapako hoe tena mamy. Mahazoto sy tia manampy ny hafa raha mihaja kanefa tsy manao ambany zavatra ny tokantranona dia efa manana ny asany aza. Na hatsangana ferma kelikely fiompiana kofaka nanofo sy manatody lava mantsy izy. Za kosa efa mpisolo vava-manana ny maha izy ahy. Mety hoe hafakela satria tsy misy afa-tsy ny marina ihany no idirako amin'ny mampisolo vava ary miady hatramin'ny farany ho an'ny olo-marina. Tao anatin'izay roa taona izay dia tena niova tokoa ny fiainanay satria nifototra tamin'ny asanay avy izay roa fa tsy niantehatra tamin'ny fananan'ny papa sisa tavela. Ka izay no nahavitanay trano na dia tsy ngeza be aza. Le restaurant mantsy nomenay ny avy amin'ny papa ka efa lasa université privé le izy amin'izao. Ny trano be amin'ny papa efa nampanofaina avokoa satria ireo fanaka ambiny sisa tavela dia nataonay lavanty ka ny vola azo tamin'izany no zaraina tamin'ireo sahirana. Le lehilahy nijoro vavolombelona tamin'ny fitsarana iny moa dia maty tany amponja tamin'ny fomba hafahafa tao aorian'ny famaizan'ilay tempolo fivorian'ny mpikambana sy fanaovana sorona.
raha maka indray dia tena lasa-dala tanteraka ka tsy maintsy nalefa tany amin'ny toby fa ny hafaliana lehibe ho ahy dia ny fisianao. Masiso angezany belokely data sy neny zany. Inona zao le mampimebe eo? Asay jereo ange fa tena mitovy mihitsy ianao sy data rehefa mimena amintsika amin'le fandengana kely. Asay matahotra ny tsy ho zanany angavy Mikaela kely. Mikaela io tokoa no anarana fiantsoana azy satria izany anarana izany le anarana maherina andresy an'ilay dragona lehibe. Sambatra be moa ny manana anareo. Dadanao iny mantsy na dia olon'olom-pona aza dia manam-panahy sady be fitiavana. Efa vita avy anareo mianaka e. Yo. Toy ilozanareo mianaka amin'ny fosafotsiny. Tarafidirana io nge efa tafiditra reny kosa ny fampataloha sisy. Ahoay izany pozinao? Manoatra noho ny andeha hamonjy mariazy. Tena mihaja be le kostara. Ka efa mihaja ngeny ianarako e. Vadina mpisolo vava koa ka nahoana kosa moa zany tsy anao metimety. Sa matahotra ianao sao lasa ny hafa. Fantatro fa tsy hanao an'izany le vadiko satria izy ny fitaratra ho anay amin'ny lafiny rehetra. Sady hivavaka koa no alehako any. Eo na amin'Andriamanitra tsika ka fitafy mihaja ny tsara nomeza ambony lahatra azy. Fa jereo koa nge Mikaela kely jereo fa tsy jery izy manao an'le pataloha vao nividiko miaraka amin'le lobaka fotsy misy nœud kely. Dia mba misy fantatra le zaza tsy manatsiny vao embolana ary ve zao resantsika izao. Fa ny anao koa aza tena miendrika be anao mihitsy le robe blanc kasi tsotra nefa mihaja be sady mifanaraka tsara amin'le kiraro. Zany Vony andao amin'izay andefa taritsika e. Efa any aminao angalina le any tomobila. Fa tika eo mba raisy kely aloha Mikaela ary Vony dia andao tsika andeha amin'izay fa tara. Tonga dia mba eto mivoaka kely ao ambaravarana izy fa ny trano dia any anaty fiara izy raisiko e. Any am-piangonana ianao mitrotro azy Vony dia mba haingana moa ianao ry fanampy fa ho tara eo ihany nge tsika. Endre aleo raha kofana amin'ny rano Jesoa ny fiainantsika fa enjana raha ny lion andemono ny tonga aloha. Iny iny fa tonga amin'ny fanatitra. Tonga ny sorona ho afa tenisany ve mareniny. Fiona mbe manetriketrika nge zao fa anatitra lehibe tsy isotra an'izao Re maninona ahoana tsara tsy anatra ndray hono izy reto bekodina firy zay ny olona efa nanaiky anao hiditra ato anatin'ny fikambanana. Firy ao anaty lalàna amin'ny fiatsika nge hoe tsy maintsy mitona olona hiditra anaty fikambanana ary zay mahatona olona betsaka indrindra sy manaraka ny baiko midina rehetra no anana fahefana. Ary eza le ray le lion-demony Ohatray hay moa efa mikorinana anatsika le izy. Inona ny ty daka malezolezo dia tiako ny totondro n'antitra ary tia. Tiana koa zao ny mampime an'ity an'izany sala amin'ny edala. Zao very daholo le lion-demony tao anaty sopotra fitehirizan-draha ho an'ny tompontsika. Zay ka ataovy ihany. Ny rarakerany trano le izy de malolalola be ny lalanako. Jereo raha tsy mijaikojaiko mamindra. Ohatray ary to mirehatra. Maya fa vinjareo ambany lanitra fa nirehatra ho le lion-demony. natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo
leondemony nosoratany jedy jaona fanembinintsoa novelominy rakoto faly anjariliva onyny ajanirina ary ny ravo nandray fiaosinana totosa tovorazana mamonjy